Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Hudson Taylor tapany 5. Andriamanitra no mahatonga ny zavatra rehetra hiara-iasa hahasoa. Nakatony Hudson Taylor tamin'ny alahelo ny varavarana. Tsy maintsy nandao ny namany tao amin'ny nosy Tsangminy izy satria niteny ratsy momba azy teo anatrehan'ny minisitra ny olona mpialona azy. Tsy azon'izany. Tsy nandao azy anefa Andriamanitra. Afaka manova ny ratsy ho tsara mihitsy azy izy. Ny tanàna Ningpo no adresiny vaovao. Niresaka tampifaliana tamin'ny Sinoa momba ny Jesosy ilay mpamonjy izy. Tena tsara ny zava-drehetra nataon'Andriamanitra. Mbola ho avy anefa ny tsara indrindra. Nisy sekoly misionera teo akaikiny. Nisy vehivavy avy tany Angletera nampianatra tao. Lasa tian'io mpampianatra falifaly io i Hudson. Ary tia azy koa izy. Marie no anarany. Ary te hanambady azy i Hudson. Tsy maintsy naiky zavatra taminy anefa izy meloa izany. Marie, misy zavatra tokony ho lazaiko aminao. Tsy lehilahy mpanankarena. Rehefa misy zavatra ilaiko dia manontany an'i Jesosy aho. Ary matoky azy aho fa izy ny karakara. Tsy manam-bola be aho fa hanambady ahy ihany ve ianao? Eny, ary ara-matoky azy sika. Tsy mila zavatra betsaka isika. Ny tena tsara indrindra ilayntsika dia Jesosy. Maro ny namana tonga tao amin'ny fampakaram-bady. Andriamanitra dia manome tsara indrindra ho an'ny olona rehetra tia azy. Nampananteny izany izy ary mitana ny teniny. Izany no nahatonga ny Hudson sy Marie nanolotra ny ainy ho azy. Nitsabo ny marary sy nitory ny teny i Hudson. Nampianatra ankizy sy niresaka momba Jesosy Tompo tamin'ny ankizy lahy sy ankizy vavy maro i Marie. Nanome anina ny malahelo izy. Tsy nitsahatra ny asa mihitsy i Hudson sy Marie. Faly be izy ireo rehefa nino an Jesosy ny Sinoa. Isaky ny hariva dia naneno ny lakolosy toy ny fanasana ny olona ho any am-piangonana. Dia tena mpanompo sampy. Indray andro izy nandre hiram-pifaliana ary niditra tao. Sambany teo amin'ny fiainana izy no nandre an Jesosy no hany lalana tokana makany amin'Andriamanitra. Andriamatoa Taylor, efa ela no mitady ny fahamarinana. Jesosy ny fahamarinana. Mino azy aho. Afrina no efa nalalanareo ny fahamarinana tany Angletera. Efa ho 100 taona. Ahoana? Efa ela be tahaka izany. Nahoana no tsy nisy olona tonga ny aloha kokoa teto amintsika tondra ny fahamarinana eto amin'ny firenentsika? Niodikodina tao an-tsainy Hudson io fanontaniana io. Nieritreritra an'ireo Sinoa an-tapitrisany mbola tsy nalala ny fahamarinana izy. Ary vao mainka niasa mafy kokoa mandra-paharariny mafy. Tsy maintsy niverina tany Angletera mihitsy ary izy mba hiala sasatra. Movy Andriamanitra afaka manao zava-drehetra hiara-miasa hahasoa rehefa marary ny olona iray. Ho hitanao amin'ny tantara manaraka ny valiny. Azadiny ny miaino. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo. Nanolotra ny tantara zokomy.